Tonga nitsidika ny filohan'ny filan-kevitra ambony tetezami tany Général Dolin Rasoloso androany ny ambassadeur vaovaon'ny Japon hiasa sonina eto Madagasikara iroso amin'ny tsaratsara kokoa ny fiaraha-miasan'ny firenena rotonta io no hevitra nivaingana tao aorianan'izay fiaonany rotonta izay. Fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena malagasy Japon no isan'ny votoaton'ny fitsidiana nataon'ny ambassadeur Japon vaovao Andriamatory Yue Ozoya teo amin'ny filohan'ny filan-kevitra ambony tetezami tany Général Dolin Rasoloso tetsy amin'ny lampana Temerandolona Nosy androany. Ankoatra io, amin'ny maha-firenena mpikambana ao anatin'ny jikan'ny Japon dia voaresaka nandritra ity fiaonany ity ny fizotra amin'ny fanomanana amin'ny fifidianana rehetra izay ho toto-saina eto Madagasikara. Laza ny ambassadeur vaovao amin'ny Japon miasa eto amintsika fa vonona hitondra fanampiana ho an'i Madagasikara ry zareo Japonais. Ny Général Rasoloso Dolin kosa dia nidera ny ezaka sy ny dingana vita ny jika izay nanana anjara toerany betsaka tamin'ny fanerana nataony ka nahatongava an'i Madagasikara amin'izao sehatra fifidianana izao. Resaka ihany koa mikasika momba ny andraikitry ny zareo tsy zareo Japonais ihany fa le firenena amin'ny communauté internationale fantatrareo moa fa ny Japon anatin'ny groupe international de contact na ny JIC dia fampiresaka momba izay zany zay mifandray amin'ny élection io dia aoriana moa tsy maintsy ho hita ny fiarahana amin'ny fampandrosoana amin'ny lafiny ara-sosialy sy économique zay no tena hoe efa votoresaka tao. Mikasika ny asan'ny parlemanta marihana fa ny talata 15 oktobra ho avy izao no hisokatra amin'ny fomba ofisialy amin'ny fivoriana ara-potoana faharoa andinihan'ireo parlemanta tetezami tamin'ny volavolan-dalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana taona 2024. Fivoriana izay haritra 20 andro araka ny voafaritra ny lalam-pandrenana.